Ny voalohanteny aloha dia misaotra malagasy tsy vaky volo nanefa ny adidiny ampilaminana ary nandeha nifidy mba azahoana filoham-pirenena vaovao zay hitondra ny firenena mandritra ny 5 taona ho avy zao. Nisy fivoarana be ny toe-tsaina sy ny fomba fijery amin'izao ary ny malagasy amin'izao dia tsy mifidy tsangan'olona ntsony fa mifidy olona manana viana ka tsapanay fa tafita lay viana IEM zay noentiny président Andry Rajoelina. Tsy vitavita foana zany fa nila asa ary manerana nosy mihitsy zahay dia nampafantatra izany viana izany ary hitanay fa azon'ireo malagasy ny zavatra tian'ny président Andry Rajoelina ho tanterahana eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka amin'izao dia raha enontsika dia efa nanambara ny maso amerikanina fa afapo amin'ny fandehanany amin'ny fizotra ny fifidianana eto amin'ny tany sy ny firenena ary nanamafy zany koa ireo mpanara-maso avy any velany zay tonga nanatrika ity fotoan-dehibe ity eto Madagasikara. Mila fitoniana amin'ny malagasy izay dia manainga ireo kandida rehetra mba hiandry ny valim-pifidianana moa zany zay ho avoakany senia amin'ny fomba ofisialy dia antsika no mijery hoe iza marina no tena lany filoham-pirenena. Maro tompoko ny fanakianana hoe betsaka ny fahatombanana tamin'ny lisam-pifidianana, ahoana ny fahitanareo an'izay? Ny mety ho marina kely zany, mety hisy efa minambary misy latsaka tompoko ka izay dia miteny foana hoe nandeha ampilaminana ny fifidianana. Ny karakaran'izany dia ny senia ary efa fantatro zany teo aloha teo hoe mety hisy problema eo anivon'ny lisam-pifidianana fa nandeha ihany ny fifidianana dia iny zany no niatrehan'ny rehetra ary matoa ianao ny latsaka fifidiana dia vonona zany amin'ny lisam-pifidianana iny. Matoa ny kandida mandeha ny ndalambe dia tsy mahataty ny demokrasia. Raha hitantsika angamba dia mbola kely de kely ny ampahan'ny fifidianana, ny valim-pifidianana tonga ary raha zao tsara dia efa hikorotana ataoko angamba fa tsy mety. Mety efa mahafantatra izy ireo amin'ny raha tsy mangaiky ny antokony any amin'ny faritra rehetrarehetra zany fa mety ho very ary mety ho resy ka manao tetikady mba ataontsika hoe hamingana ny fizotra ny fifidianana ny fizotra ny famoahana ny valim-pifidianana. Ataoko fa tsy mety zany tsy demokrasia zany.